na dia isan'ny kojakoja ilain'ny mpianatra amin'ny fiatrehanany taom-pianarana vaovao aza ny akanjo ratsy nitsena ho an'ny mpivarotra azy ireny. Etsakila nefa ny ray aman-dreny dia manano sarotra ho azy ireo ny fafahana mividy akanjo ho an'ny ankizy mihoatra ny 10 taona noho ny fahavitsiana izy ireny eny anivo ny tsena. Tsy mora mampiakanjo ankizy 12 taona. Ny sarotra tedavina tokoa ireo akanjo sy kiraro mety ho atonina azy ireny. Amin'ny ankabehany dia manalasala ny mpampiakanjo azy ireny satria somary miato ny fitombon'ny zaza sasatsasany amin'iny vanim-potoana iny. Etsy andanin'izany manomboka lafo ihany koa ny vidin'ireo akanjo sy kiraro mety amin'izy ireo. Manodidina ny 4 alina ariary hatramin'ny 7 alina ariary tokoa ny vidina kiraro mihaja raha toa ka 3 alina hatramin'ny 2 ariary ny baskety. 5 alina hatramin'ny 7 alina ariary kosa ny akanjo mihaja raha toa ka 2 alina hatramin'ny 7 alina ariary ny t-shirt sy ny sweat eny amin'ny botika. Le izy aloha sarotra tedavina amin'izao fidirana izao satria le taona leka izy koa manalasala dia sarotra tena tsy mahita mihitsy. Tena olana hitanao ohatra hoe raha atao aminay izao izay manana pataloha jeans anankizy, le olona nefany miady varotra be nefany le izy tsy misy lafo le izy zany le vavy sarotra aloha fa lahy kely zany misy ihany fa somaro sarosarotra fa vavy kely ny tena manahirana no mitady azy. Ny aiky ny fahasahiranana nazo azy ty renim-pianakaviana iray ity eo amin'ny fitadiavana ny akanjo mety ho anjanany izay vao 12 taona. Efa toeram-pivarotana maro tokoa no efa niteteziny. Manahirana jery costard ao an'ilay ankoatra ny costard hoe ina koa manahirana mitady an'ilay akanjo an'ilay. Nilaza ny mpivarotra sendra tafaresaka taminay fa tsy mandeha ny tsena amin'izao fotoana izao tsy sahalany tamin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra. Aleon'ny ray aman-dreny tokoa manokana vola hividianana fitaovam-pianarana toy izay mividy akanjo na kiraro andro izana noho izy ireo.